toetra iray mbola mibantoerana eo amin'ny ankamaroan'ny kristianina ny fitiavan-tena. Ny antony tsy mbola tena manjaka ao am-pony ny fitiavan'i Jesosy. Ary manarak'izay dia efa voasoratra koa fa ny amparany ihany dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena. Hita amina toerana maro fa izy rehetra dia samy mitady ny azy fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. Ireo tena kristianina nefa dia tsy tokony ao anatin'ny fitiavan-tena satria toetra voalohany mahandriamanitra an'Andriamanitra ny fitiavana, ny hafa mihoatra noho ny tenany. Voaporofo izany tamin'ny nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavan'ny mpanota mihoatra noho ny voninahiny sy ny fiandrianany tany an-danitra. Tsy mifanaraka velively amin'ny maha-kristianina ny fitiavan-tena, araka ny voasoratra hoe ny fitiavana dia tsy mitady ny azy. Noho izany, ho an'izay manao azy ho kristianina dia tokony haka modely an'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana ny hafa sy fialana amin'ny fitiavan-tena. Didy faharoa napetraka Jesosy ary tokony ho ankatoavina ny fitiavana ny namana tahaka ny tena satria voasoratra hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ahoana moa no endrika hisehon'ny fitiavan-tena eo amin'ireo milaza ho kristianina? Maro. Santionany amin'izany, ny fitazana-potsiny ireo kristianina manan-katao, ireo sahirana sy tsy manan-koanina manodidina azy. Tsy sahirana mihitsy ohatra ireo kristianina mandeha fiara tsara tarehy, nefa ny kristianina mpiara-mivavaka aminy mandeha an-tongotra monjy fivavahana ary ny sakafo hohanina aza tsy misy. Samy miara-mivavaka izao ihany, fa ny manan-katao miraradraratra amin'ny akanjo mihaja, ny kristianina sahirana nefa rovikitsay. Hoy anefa ny voasoratra hoe omeo izay mangataka aminao ary aza ilaoza mihodina izay te hisambotra aminao. Saingy ny fitiavan-tena dia tsy mampanisy olana amin'izany velively, ka betsaka ireo mitonina ho kristianina nefa mamihy tanana amin'ny mahantra eo anoloany. Santionany ihany izany fa manomboka amin'ny fiainana madinika ao an-tokantrano, amin'ny asa mandraraha, eny anivon'ny trano fiangonana aza dia manjaka ny fitiavan-tena. Kristianina nefa tsy resahina mazava sy modiana fanina izany eny amin'ireny toeram-piangonana ireny, fa mazava ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika rehetra samy mitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy, fa Kristy aza dia tsy nitady izay hahafaly ny tenany. Raha nananatra ny kristianina tao Korinto ny apôstôly Paoly dia nilaza hoe aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoa ny tenany fa ny hahasoa ny namany. Izy aza dia nanao modely ny tenany mihitsy ka sa nilaza hoe tahaka ahy koa manao izay mahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena izy. Noho izany raha kristianina ianao nefa ao anaty fitiavan-tena dia fantaro fa fandikana ny didin'Andriamanitra dia ny fitiavana ny namana tahaka ny tena ny fitiavan-tena. Mandeha ho azy ary heverina ho ara-dalàna ho an'ny olombelona ny mitia ny tenany alohan'ny hafa ho an'izao tontolo izao. Saingy raha kristianina ianao, raha Kristy no tianao ho velona ao anatinao dia hafa ny lalàna mitondra anao satria toa an'i Jesosy dia ny hafa sy ny namanao no ataonao mialoha. Tsy vita nefa izany ary tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy ny fitiavan'i Jesosy Kristy izay tapitrohatra amin'ny fitiavana no mibahan-toerana ao am-ponao. Raha te hiala amin'ny fitiavan-tena ianao dia tsory eo amin'i Jesosy ny fahalemenao, aza fenipenina na sarotsaromana, avela ho anjaka ao anatinao ny fitiavany ary ny fitiavany no ery hanosika anao ity ny hafa. Tandremo fa laingana mitonina hoe kristianina nefa tia tena ary tsy tia ny hafa. Fa voasoratra hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra ao nefa mankala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelony. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany fa araka ny voasoratra hoe latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tampoka. Koa raha ho avy izy hitsaranao kristianina dia ahita fa tsy ao anatin'ny fitiavan-tena ianao.